tsy hoe miavinavina mbola hoenarako ary zay miavinavina zay satria sociable loatra be da be ny asa mampiferinena fa ny anay kosa aloha tena tsy mampiferinena anay ny asanay fa tianay le izy ataoko hoe tsy haiko hoe olany rora avetsika miresaka eto fa tsy maintsy fomba fiakanjoko sy ny voloko sy ny maquillageko voakihana ny anaty commentaire ataoko hoe nanampy be ana ny siny Meisa mbo eto anareo sady tsy afaka entina amilevina angely e trano e tsy afaka atao fangaron-daoka angely e tany Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandraharana aotra. Androantsika dia manana vahiny mahafinaritra be. Andriambavilanitra anankiray sady misehatra eo amin'ny lafin'ny mozika izy no misehatra ihany koa eo amin'ny lafin'ny fandraharana. Vehivavy manana ny maha izy azy izy, vehivavy sasa ary indrindra koa mijoro amin'ny heviny. Razaka Navalina mandasoa fanomezana na i Meza mifahafantarany be sy ny maro azy. Faly miarabany Meza tonga soa eto amin'ny fandraharana aotra. Dia mankasitraka be mihitsy nanaiky ny vahiny eto amin'ny plateau any oatra androany. Faly miarabantsika rehetrarehetra Meza mivahiny eto amin'ny fandaharana aotra anio hidinidinika isika hifampizara ny resaka mozika sy ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny dinidinika sy tafatafa momba ny mozika sy ny fandraharana dia tianay ho fantatra hoe iza moa i Meza ary inona le dikan'le hoe Meza. Meza amin'ny anatrako efa notonona teo Razaka Navalina mandasoa fanomezana. Izany hoe avy tamin'ilay fanomezana no nipoiran'ilay hoe Meza 20 taona. Mialatsiny fa indraindray mety ianao vary amin'ny ananan-kely fa tsy dia havanana amin'ny teny gasy teny vahiny samy miavaka. Dia mpihira nandritra ny 13 taona, mpandraharaha nandritra ny 10 taona, dia reny nandritra ny 7 taona amin'ity. Raha ny vahiny rehetra hitanay teto, hitanay atao anatin'ny fanadihadiana hoe ny fahazazana matetika mandrafitra olona anankiray. Nanahoana ny fahazazana Meza manokana ary koa tany amin'ny fahazazana ve dia efa tafiditra tao anatin'izay mozika sy fandraharana izay Meza? Efatra menadahy izay, izany no vavy matoa. Ny fahazazana somary niavaka tamin'ny hafa satria mamanay dia efa mpandraharaha nanomboka tamin'ny zavoateraka raha fantatritsika moa ilay hoe poissonnerie Manda. Nitsangana tamin'ny 1994 izy io nanomboka tamin'izay dia efa niasa be mamanay. Dia ny lona niaraka taminy nanampy anazy foana mientin'ny foana rehefa miasa izy dia noho izay indrindra arany tsy haiko hoe maika loatra ve fa lasa loha be daholo zahay tany anaty fianarana satria izay efatra menadahy zao dia afaka baka 16 ans daholo. Dia hitako lasa matotra loha be loatra ve dia lasa se concentrer be tamin'ny resaka fianarana. Tsy hoe tsy nandalo fahazazana fa niaina tao anatina fianakaviana kely anankiray tsy dia nahita ny ivelany fa plutôt discipliné. Ny mahafinaritra amin'ilay izy fotsiny hoe afaka mirehare zahay fa tsara taiza. Io zahay io mitondra ny rehare any fitezahany mamanay. Dia efa tamin'izany dia efa nanomboka nihira dia inona ilay déclic koa nampahatonga ny Meza lasa mpihira? Ny mpihira matetika ny olona rehefa mihira dia ohatra hoe fa le bebe izy vao hoe ay tsara feo azany rehefa mandeha karaoké na rehefa fetim-pianakaviana fa ny anahy tena efa nofinofiko hatramin'ny mbola kely. Dia za rery mahay mihira ao aminay. Dia mahafinaritra be foana dia mamanay koa moa nanohana foana isaka misy fetim-pianakaviana dia za saro-kenatra kely izay amin'ilay tsy mivoaka ny trano tsy mananamana izany tamin'ny nitezananay moa izany. Mamanay koa miasa be foana dia matetika ny mpanampy sy ny manodidina foana izany no teo. Dia miezaka foana izy mampiseho anahy masom-boaka hoe manan-talenta ny zanako. Dia tamin'izay nefa nihira. Rehefa lehibe amin'izay moa izany feno 12 taona dia nisy producteur avy any Italie ho an'izay tsy mahafantatra i Lil Sis Sweet nanana label dia naheno démo izay izy iranay sy Say MC tamin'izany satria Say MC niara-nianatra nanomboka classe de seconde tamin'izay
de nieno an'izay zareo de lina tam'le feo le fomba fihira de nanomboka teo ny hoe mety be indrindra atao manao mpihira de le izy koa moa hoe fanofinofiko hatram'izay le mba hanao mpihira ao anatin'ny tontolon'ny tanora satria efa zanak'antitra raha ny tezananay de ny feu ny merina ny country ny kalofahiny rehetrarehetra de mba te hivoaka tamin'izay mon'izay hoe ampiseho an'ny nahy manokana hoe mba jeune de mba mila pepsana tanora zany de zay. Ny hira fantatro voalohany tsy haiko rehefa nisy talohany fa ny faniriko hatr'izay iny za zao vao nalala hoe ay nisy lyriciste nanahoana ny fizotra n'iny hira iny? Iny hira iny rehefa nanontany anazy zareo hira ohatry ny ahoana ny tianao atao de za hanao R&B de nandefa démo taty aminazy zareo de lyriciste nanao an'le démo tam'izay tamin'ny 2012 de hoe makany amin'ny studio de zany eo mbola tsy niditra studio zany hatr'izay niainako de andao fa tsy manino de ahoana raha mivalana afaka verina foana de ahoana raha zao raha ahoana raha tsy takatra andao izy fa mety io de nandeha studio de natao le hira de gaga be daholo ny studio ve mindrima takatra be somary voix de tête zay manko ny refrain izy iny de jusque zaho tsy mbola mahay voix de tête satria za tsy nianatra ny hira de teo amin'izay de hoe atao voix pleine arany fa 6 nuance ataovy miangolangola tamin'izany koa tsy de tena mbola hoe nalaza be fa ampiasana autotune be fa tena hoe presque naturel zany feo zay koa moa principe anay tamin'izany hoe ndao tsika tsy amitaka olona fa ndao aseho hoe misy talenta tena talenta fa tsy amboarina de tsy forcena de nanomboka tamin'izay 20 taona tamin'izay 2e année tadidiko tsara nanao business administration tao amin'ny ESSK tamin'izay de avy eo nandeha nianatra tany a Turquie de rehefa miverina avy any Turquie de niteny tao amanay hoe alao mba ataoko en parallèle ny fianarako sy ny mozika de nanaiko moa tsy nanampo mihitsy izahay tamin'izany hoe alaza be le hira fa tena hoe ny tenako mihitsy nandeha nitety radio sy télé nanatitra an'le CD tamin'izany mba alefaso reto hirako ty ka le izy tonga de ohatrany hoe succès de nanaraka ho azy ny 13 taona ambony. Nanahoana ny fihetsepo tamin'le succès be? Tena succès mihitsy aloha le izy? Natahotra be satria mahita za tsy de nanana serasera loatra tamin'olo malaza taloha fa hitako ny zavatra niaina amin'ny mamanay satria mamanay araka le niteneniko teo hoe fampandraraha izy de tao anaty fandrarana izy efa nalaza be hoe izany tsy mahafantatra n'izany manda zany tamin'izany de hitako ny zavatra iainany ny resaka fanenjehana ny resaka fialonana ny resaka hoe tonga de alako bika tsy tiako tare de tiako potehana fa manelingelana fotsiny de natahotra be fa nefa le izy nanampy be anahy tamin'le Sasarokenatra raha hitanareo ny clip tamin'izany ary mbola manao capuchon satria tsy hitako hoe inona fihetsika tokony ataoko de tsy mihetsika mihitsy de hoe alao fa hoentina amin'izay ary le izy de zay le izy de nataoko hoe niakatra sehatra voalohany de tsy nataty an'le fofotsigara sy ny fofona revy tao anatina bal de jeune ry mamanay de zay de ody ozy izy fa tena tsy vitany de nitomany mihitsy de iza te ahoana raha tsisy mitehako reo de ahoana raha manazy hoe de kely izy tena nety be. Tena nahoana zay niakatsehatra voalohany zay de taiza? Niakatsehatra voalohany tamin'izay tao amin'ny CLT Tsiadana bal de jeune kely zay izy io ny label Mafianara no ni-invité anahy tamin'izay de nirako amin'io hira anankiray fa niriko hatr'izay ihany fantatrin'olona ny contrat manao hira telo de teo amin'izay zany de inona ny atao sa le hira le mbola tsisy mahafantatra de conseiller ana foana ny zareo tanaty label hoe ataovy mba fantatry ny olona hoe zao ndray ny hiranao manaraka de tamin'izay de manao interprétation kely manao ohatran'izany. Rémunéré tamin'izay? Nandray enveloppe na 50,000 ariary tamin'izay de faly be hira telo de faly be mihitsy tamin'izay de aveo nefa n'le izy tsy haiko ny tatana an'le izy satria zany plutôt ny resiko hoe passion fa finaretako le mihira le mizara tiako aseho an'olona tsy jerenareo ne za mahay mihira fa tsy de tena hoe ay ve afaka atao fitadiavam-bola le mozika tamin'izany
Ny anahy zany ny tena hoe zavatra hafa mihitsy ny hoe itadiavako vola tamin'ny vao nanomboka za koa moa mbola 27 taona tamin'izany fa avy eo le izy nety dia avy eo nitatra hitako fotsiny zany amin'ilay za le mbola kely be dia efa nanomboka zavatra be dia mila nanaraka rythme n'ireo zoky. Ireo zoky izay efa nanana ataoko hoe nany expérience tany anaty resaka fiainana. Mety hoe tamin'izany mety hoe nanana sigara zany ary tsy fantatro akory hoe ay ve mifoka sigara, ay ve mila misotro kely rehefa hiakatra ohatrohatr'izay dia tsy nahay an'izany fa tena hoe taiza nantotra tao. Dia izay mihitsy tiako anontaniana hoe nanahoana ny accueil ny fandraisan'ny artiste sasany? Za natahotra be tamin'ny voaloha satria za vao niditra dia tonga dia efa grand be daholo. Ohatra hoe vao antso aho dia tonga dia tsy paidino miresaka amiko dia miteny anahy hoe samy manoratra ny anjara anao dia hoe fa mahay manoratra ahoana dia nampianariny hoe ohatr'izao dia ohatr'izao. Mitampika eo hiakatsehatra dia rabosany hitanao miteny hoe tena mahay be ndry tsara be zao dia mangofotra anao satria hoe ilay olona nankafizinao nanomboka tamin'ny fahazazanao no mitoraka voninkazo anao dia fandraisako ilay izy tena ohatrany hoe flatté fa sady matahotra ako dia hoe ay ve dia ohatran'izay nandraisako an'ilay izy. Fa avy eo nafinaritra be foana ny fandraisan'ny artiste rehetrarehetra anahy tamin'izay. Taty aoriana ary moa dia nametraka mihitsy ny hoe za kosa tsy safidy clan zany anaty mozika. Matetika manko hoe reto ny clan-ny mpanao rock dia reto ny clan mpanao rap, reto ny boss band sy ohatr'izany. Fa za tena hoe nilomano tao anatin'ny mozika rehetrarehetra dia asehoko foana hoe mozika zavatra tontolo iray mivelatra ngeza be dia ny fahasamihafana iny no mampatonga ny mozika ho tsara be. Miresaka Meza teo hoe sari-kenatra. Raha za manokana zao mbola tsy nihaona tamin'ny Meza tsy androany tsy fantatro mihitsy sari-kenatra amin'ilay noho ny hoe manao tenue osé niova ve zany le personnalité sa hoe karazana brise glace reny hoe ataoko hoe nanampy be anahy ny Siny Meza satria izay tamin'ny taloha nahaka résidence ary tsy hainay hoe aka certificat de résidence tsy hainay satria somary fonosina kely tao anatin'ny fony vy kely izahay amin'ilay ray aman-dreny tao anatin'ny tontolo fandrarana ny resaka sécurité na mandeha irery eny an-dalana tsy azonao atao, matory eny an-tranon'olona tsy azonao atao, resaka sécurité zany amin'ilay notoriété an'ilay famille koa somary ambonimbony any ampanetretena moa zany nitenenako an'izany dia rehefa nisy an'izay tamin'ny Meizarany vao nisy an'izany hoe nahita faritra mbola tsy hitako teto Madagasikara dia izay le hoe osé ve indray arakaraky ny artiste angambany. Misy kolontsaina voizina manko rehefa manao mozika. Raha manao vakodrazana ianao dia efa misy ny fehikanjo mifandraika amin'izay. Raha manao rock ianao dia efa manao kuirakuira sy ny lava volo sy ny ohatr'izay sy maintimainty be. Ny anahy ny kolontsaina safidiako nefany somary amerikana tamin'izay koa moa za tamin'ny hira sady nianatra anglais tao amin'ny TP nanaraka ny cursus ny ambassady amerikana tamin'izay dia nofinofy tamin'izany hoe hanohy fianarana hanohy mozika any États-Unis dia nanaraka an'izay hoe ndreo hanao pop sy ohatran'izay tafiditra tao anatin'ilay culture mihitsy. Ny fitaratra tamin'izany hoe Rihanna, Beyoncé ndry matakatra be dia ohatran'izay dia izay ilay kolontsaina. Tsy resaka hoe osé ou pas fa ny mozika dia ataontsika hoe déguisement ngambany déguisement ohatran'ny hoe manao carnaval androany tsika ndaontsika raha hanao hira K-pop dia ataovy paozina K-pop dia raha ohatr'izay ilay izy. Meza olona hafa mihitsy dia Imanda olona hafa mihitsy. Dia matetika misy olona aloha miala tsiny ho an'izay mifanenana eny an-dalana fa rehefa anatin'ny tontolo ny mahamezana ohatra izay vao manaiky maka sary miaraka amin'olona fa amin'ilay tontolo mahamandana
ohatra hoe miaraka amin'ny fianakaviako a miaraka amin'ny zanako a indraindray a tsy manao maquillage indraindray manao short skapa be dia ny olona rehetrarehetra nefa tsy afaka hoe hidiranao any an-tsainy a ho anana bonne intention foana dia amin'izay fotoana izay a tonga dia tsy mety amiko le ohatra hoe andao akasary andao eto aminay andao invité na tsy hoe miavinavina mbola hoenarako ary izay miavinavina izay satria sociable loatra dia ao anatin'izay misy mondoko izany a tsy tiako hiaina ohatra ny zavatra ny iainako ny zanako hoe ao an-trano ianao a dia tsy mahazo miala ao an-trano ianao a sao dia misy mangalatra sao dia misy makasary sao dia misy manao an'izao sao dia misy manam-pozina tsy tiako izay fa rehefa mondena vie personnelle koa dia tazomiko anarery na anao en public ary a dia misy an'izay balisy kely izay apetraka hoe mandy za androany fa tsy mehisa. Niresakitsika teo famille dia hitako koa amin'ny réseaux sociaux moa izany mamanareo tena manohana be mihitsy. Ny ilazako an'izany rehefa satria ozy ianao hoe sode rehefa inona misy ny soudure rehefa misy zavatra tapaka dia atao soudure dia izay izy sode dia iny a tsy mety tapaka intsony amin'izay iny. Issu ana famille brisée zahay satria tao anatina famille fin de jugement foana hoe comparena daholo ny zafikely rehetrarehetra ianona mbola manja no ianona ianona tsara bika no ianona ianona tsy haiko fa nisy ray aman-dreny taloha manao an'izay ny fitezana dia finalement zay rehefa nitady pe anay vidira lafo io resaka hoe io pe io a hoe tena tono sainao fo maraina ianao tsy miasa saina hoe raha manao akanjo ohatr'izao zao dia lazainy ianona fa tsy mahatsindry ny ianona dia io pe io vidinay lafo dia nisafidy izahay dimy mianaka kely izahay amin'izao mamanay a enina mianaka satria izy efa manan-javy kely mamanay a dia izahay efatra menada dia Raphaël ny zanako moa izany sady zavy kely voalohany izy ny zavy kely tokana ka iza moa ny andrasana anohana eo tsy maintsy izahay ao anatiny ihany ny fanohana dia manohana ho azy a ireo mahita sy mahatsapa hoe mendrika an'izany zay koa tsy midonga hoe amby izay toano na amby izay tiavo izay nge olona non rehefa nitady an'izay pe izay na hoe tsy mila on ne doit rien à personne on doit tout à nous-mêmes hoe les communautés kelynay iny a rehefa hoe mahatsapa hoe mety fiainanay a sambatsambatra kely izay entre anay a dia ampy anay izay. Averiko any amin'ny neninareo foana moa izany moa avy eo manohana izy ary hitandrehitra mihitsy izany indrindra anatin'ny buzz misy atao hoe bad buzz misy izany manahoana ny fomba fiatrehany mezan'izay ary manahoana ny fomba fiatrehanareo sodenareo communauté kely io an'ireny bad buzz ireny. Le izy a misy zavatra famofao be ao anaty fiarahamonina zany a misy prototype ana fiainana misy ohatrany hoe préjugé hoe rehefa malaza dia mitady laza hoe mitady foana izay hampalaza izany efany a anisan'ny olona tena tsy mba nitady an'izany zavatra izany ny anahy zany laza ny tedaviko angambany dia anatiny ohatra hoe mahafeno a rehefa spectacle mahafeno a rehefa misy événement ataoko a mahazo contrat be da be any angamba ny laza tedaviko hoe raha manao sakafonao a dia afa-po ianao dia miteny amin'ny namanao ianao hoe mezaha alaina fa tsisy narary-kibo izay tamin'ny sakafo nataony ohatra fotsiny dia izay angamba ny tena ilaiko fa afangaron'olona le izy hoe ianona mody miady ianona mody izao ianona ny fiainako izany a izay angamba ny erreurako tao anaty carrièrako za tsy nainanao modimody ny olona rehetra nefany a ny monde misy anahy tena feno fetsarambelatsy dia feno fo dia za nefa ny tena tsotra be mihitsy za tena olona tsotra be dia mora matoky olona moko ny fiarahamonina rehefa misy vitsivitsy ohatra manipuler ny opinion publique dia manaraka an'iny daholo fa maninona ny androany raha miresaka aminao eto dia misy commentaire telo ohatra na efatra ao teny ary tsara tarehy be mehisa dia manaraka an'iny daholo fa raha izy anankitelo ireo no teny hoe
ratsy be raha neny be antitra be dia iny Le daholo premier commentaire iny mikônty foana, iny foana ny antsika manko raha miresaka eto tsika sanao zao miresaka eto ataoko hoe tsy haiko hoe olany rora ave tsika miresaka eto fa tsy maintsy fomba fiakanjoko sy ny voliko sy ny maquillageko ny voakihana ny anaty commentaire tsy voatoatiny zavatra resahako akory satria izy efa manana préjugé any andohany any hoe io ne zao io ne zao io ne zao tsy fanomezantsiny zany satria ny olona tsy niara zay foana teneniko ny olona tsisy niarany tezaina dia ny olona tsy mitovy toe-tsaina dia ianao anaty fiarahamonina dia misadapto dia ohatr'izay le izy ny resaka buzz hitady ary moa hoe izy ty dia zay nge fitiavana j'aime nge io zavatra io hoe j'aime sy réaction Facebook millions de vues zany ny tadiavana buzz fa tsy jerevina reo chaîne YouTube akao firy ny 1 million de vues akao tsy nitady an'izany mihitsy fa ny olona no mampiasa ny anarako sy ny imageko angalana point amin'ny fiarahamonina hoe zao ty le miseho mafy be nataonay an'izao ty le miseho azy enjana be miseho zao nataonay an'izao dia izany fotsiny ange fierté enjany tsy mahatafita azy akory ane raha place misy ana ndreky raha olo-kafa zao efa namoy fo efa namoy tena tsy ame an'izay satisfaction zay anareo tompoko tsy izay ny antom-pisiko fa ny antom-pisiko dia ny mba hitondra avo ho reharehan'ny mamanay ny asa efa nataony izy rery no malagasy manana 100% malagasy ny olona miara-miasa rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa io dia malagasy izy rery manana orinasa mpanondrana hazandrano any ivelany manana norme européenne ny ambony indrindra manerana an'izao tontolo izao dia mba zay le hoe ny adala ny tohandrainy farakondrana ve tsy ho tohandreny ny faniriana dia ny apita ho an'ny zanaka amampara ny ariana any hoe aza miantehatra lova aza miantehatra ray aman-dreny fa maninona raha miezaka ny hovanona daholo ny rehetrarehetra dia inona ny lakilengeza indrindra voalohany dia tsy fijerevana ny hafa inona moa ny antony hijerevako ny hafa tsy fampitahana tena amin'ny hafa ye satria zavatra efa niainanay ary hitanay fa échec be zany tamin'ny fiainam-pianakavianay dia tsy mifaninana amin'izan'izy za zao tena zareo maninona manao concours zao maninona kamo be amin'izany fa ny anahy sehoko fotsiny io vitako mandray ny anjara biriko amin'ny fiarahamonina ho an'ny zanako ho an'ireo olona manodidina anahy ireo olona maro be velomiko ireo fianakaviana be da be velomiko ampy anahy zay miza moa vavy matoa ye ohatrany hoe matsotra be loatra zany ohatrany ahoana ny adidiny izany vavy matoa zany reny faharoa satria mamanay tsy kihana velively ty fa misy zany fa le voambolana ny tsy hitatsika mamanay olona workaholic zany hoe obsédé amin'ny asany izy mamanay tsy hitanao zany ndao neny mba anao weekend kely ndao andeha vacances kely ndao mba autre chose mamanay tsy hitanao amin'izany ny ratéany la plupart ny étape na ataoko hoe puberté sy ny adolescence zave izy satria lasa nany ankizy ary lasa ohatrany hoe zay no fampiteny hoe misy an'izao dia inona ny tokony atao dia nampiana-tena rery-teny tamin'ny momba ny resaka fiainana io ny fianarana iny tena navita satria ny rahavaviko anankiroa zao any ivelany daholo izy tena nanao izy tamin'ny resaka fianarana fa le resaka nianatra fiainana lasa tsy maintsy nianatra fiainana irery izahay dia izany tena mampianatra ny fiainana fiarahamonina izay tsy mitsitsy anao mihitsy nakapokapo ny teny ye dia nandray lesona dia mbola mandray lesona foana 23 taona aty aoriana mbola mianatra fiainana foana dia raha hiditra eo amin'ny sehatra ny fandraharana indray ary tsika efa tia mahandro ve aloha mizahatra amin'izay hatramin'ny mbola kely tena faran'izay tia mahandro dia rehefa mahandro ohatrany hoe za zany ataontsika hoe mpanao goûter tao an-trano
de satria manko zay koa maro antrano moa zany maro antrano de matetika zavatra ekonomika foana ny atao zany de za zany mba tia manao an'le zavatra mijerijery boky mijerijery internet asatra zany efa trano mbola kely de tia manao zavatra de nandramandramana daholo ty tsy mety mivady ty ohatrany tsara kosa ty zao mbola tsisy nanao ohatran'izany tsy nandeha fianarana sakafo zany tsy nanao fianarana sakafo fa mamanay no tia manao sakafo koa de nampianatra bebe anay koa tia manao sakafo koa de nampianatra tena nianatra moa zany tamin'ny hatramin'izay mbola kely rehefa taty arina 10 taona lasa zay tamin'ny 2012 de manao foire foana manko n'izay fa tamin'izay le manao poissonnerie de mivarotra trondro les congelés reny de rehefa mitety foire ianao de tsy afapo amin'ny sakafo any anaty foire satria be da be le olona mantany ohatranao anao fandrahoana ty amin'izao taona 2026 zao mbola misy tsy mahafantatra hoe inona zany polpa de nefa rano hoe ndao nga anao modèle hoe polpa tsara be rehefa atao salady de nampanao dégustation zay rehefa foire zany nanamboatra an'le izy atao an'izao de nefa rany amin'izay hoe tena tsara be de nefa ranay koa satria midongo be le olona an'le dégustation andao amidy mbola tadidiko tsara mihitsy 7 ny tomboan'ny salady fruits de mer io tamin'izany de vidy ny olona de rehefa vidy de lasa nampitombona le karazany de manontany daholo reny mahafinaritra na amin'le olona zany mampirisika anao izy na izy mampirisika anao satria tiany ny zavatra ataonao na izy manome défi anao satria sao de eritreretiny hoe tsy ho vitanao io de ino ny motivation anao teny daholo reny olona maninona raha manokatra restaurant tsara be nge sady tsisy mpanao an'izao mihitsy de mandinika zay ahoana marina moa zany raha asiana point de vente ty zavatra ty nanokatra Manda Seafood izahay Manda Seafood le restaurant taiza moa voalohany Akourtigue voilà Akourtigue hatramin'izao zay mahatonga anay tsy mafoy satria anisan'ny niarany sokatra taminay centre commercial any Akourtigue tamin'izany de hatramin'izao tena ataontsika hoe marina fa tsy afaka manome fahafapo misy foana ny indro kely fa tena hoe hatramin'izao tena succès be foana ny amin'ny Akourtigue de hoe ndao anitatra niezaka nilomano tao anaty fandrarana tena sarotra mandrara eto Madagasikara fa nilona de nanitatra de nisy ny katina de nisy ndray sikafana de nisy de firy moa zany zao ny Manda Seafood ny Manda Seafood zao anankitelo Akourtigue ny anankiray vao nanokatra le tao Analakely le amin'ny Arcadia za tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo de misy ny Manda Seafood VIP izay mandray fety any amin'ny faritra Ambojanary Anterok iny arak'ilay niteneniko teo hoe sarotra mandrara fa nefa koa le izy zavatra tiana de aleonay zay mihitsy ny eo hoe za mihitsy zao mandro sakafo zay mihitsy mandray olona zay mihitsy eo foana amin'izay zany mba mahatoky ny mpanjifa hoe zavatra tsara satria mavesatra be ny anaranay raha anaovanay zavatra kitoto arak'ilay niteneniko teo foana raha ohatra zay ka anao buzz ny bad buzz nge mahavery client zay nge tsy ohatran'ny olona rehetrarehetra hoe manana papasosy na manana investisseur ka hoe nao fa zao de zay hoe tsisy intérêt anay mihitsy ao anaty fanaovana bad buzz fa ny anay tena hoe good buzz tena bonne vibes hoe misy aura positif be foana fiainanay de zay mahatonga anay hoe mbola eto foana hatramin'izao ny Manda Seafood zany meza manokana ny rany sy mamanay foana arak'ilay niteneniko teo workaholic izy de mba nistomina kely tao anatin'le brao be le amin'ny valoka hatramin'ny 4 alina isan'andro hoe tena eo ambody ordiso ohatra zany ndao mba manao foire izy mba mijery artiste izy mihirahira mifanerasera amin'olona izy anaty fety izy mba misy fotoana izy mba mandindy izy mba miala tamin'izay de zany natonga tena hoe nitondra anazy hoe andao
ndao atao ty marina fa patient ty marina fa tsy mampamiliardera ny fanaovana restaurant eto Madagasikara raha ny concept iainana isaky mihetsika resaka Covid dia ianao tsy maintsy mikatona vao misy grève dia ianao tsy maintsy mikatona vao misy voaingana kely zao nisy an'iny resaka Ambomalaza iny tonga dia tsy zay fa osika patient le izy tsy mampiferinaina le izy be da be ny asa mampiferinaina fa ny anay kosa aloha tena tsy mampiferinaina anay ny asa anay fa tianay le izy rehefa tiana ny asa dia ohatr'izay mihitsy firy zao ny employé anareo tsy voaisako angamba dia ahoana fijerenandreo anankitelo ireo ny présence en tant que chef zany raha hiteny hoe mametraka olona atokisana mety ozy izy nareo hoe tsisy olona atokisana zato isan-jato zany fa tsy ny tenanao fa miezaka amin'izary izahay satria izahay mbola anankitelo ny eto mamanay dia za dia le faralahinay dia mamanay moa zany mivezivezy satria sady mbola manana ny usine izy mbola manana ny andraikiny any anaty resaka administration samihafa any sy ny orinasany hafa izay tsisy idirany amin'ny resaka hazandrano dia miezaka izahay mitantana na za manokana raha indraindray misarazara aty aminareo zao za androany dia tsy maintsy mametraka olona isolo ny toerako tsy havita isolo ana zato isan-jato nefa fa olona atokisana izay traikefa koa miasa ao anatin'le izy satria misy fotoana koa zao afaka soloina fa raha ohatra hoe spectacle meizatsy afaka hoe soloina hoe ndana aloha ary fa za mba hakenana za manao zavatra ty dia izay zany atao hoe migérer gestion fiainana le fika mihitsy zany satria difficulté iray eo amin'ny resaka sehatra sakafo le rehefa mamorona ny olona anankiray dia rehefa misy annexe dia matetika déçu amin'ny annexe foana dia eo mihitsy zany hoe inona le fika hoe alohany anokafanareo vaovao ve dia misy formation any mpiasa ao ve sa hoe rehefa anokatra le ray vaovao dia le atao amin'ny taloha traikefa le atao amin'ny taloha zarainao zay moa zany no fanaovana anazy dia reto taloha reto no mampianatra tsikelikely an'izay ankizy vaovao matetika manko raha ohatra ianao ohatra hoe anokatra ianao ohatra hoe any Tamatavy dia ozy ianao hoe alao mba olona efa aty tsy mitovy nefa ny fomba fiasa isaky ny faritra eto Madagasikara dia lasa sahirana le annexe sasany zany zay mahatonga anay foana hoe miforme zay ny olona efa paty ary ny ao anaty fandrarana dia ianao mipetraka amina toerana mpitondra fa tsy patron leader miasa ianao dia aseho anao an'ny olona ampiasainao hoe zay foana moa zany matezitra anareo rehefa tezitra hoe ny asanareo tsirairay eo vitako daholo na mbola zarery ny avelanareo eto vitako io fa matonareo omena ny andraikitra ifampizarana dia mba afaka manara-maso sisany atao be da be hoe mibaikobaiko fotsiny mipetrapetraka fotsiny misy géranteny anankiray zay teny hoe ndrika tokony tsy miasa fa tokony matory any an-trano ndry izy andefasana vory isan-karivo ndry zary ty efa tsy manam-potoana ikotrarana sy anaovana régime dia raha mahia-potoanana eo risqué be nefa iny anakiry sakafo le resaka eto sakafo le resaka dia meza mihitsy veny manao ny menu dia nenay ny ohatrany hoe slogan kelinay simple mais efficace zany hoe zavatra rehetrarehetra fahandroko zavatra rehetrarehetra fataonay goûter ka tianay dia iny ny ataonay dia manahoana zao io sehatry ny ara-tsakafo eto Madagasikara sehatra ara-tsakafo somary manahirana marina fa tsy nandalina fianarana be hoe niditra université eny mbola tsisy université ana sakafo loatra koa moa eto misy any hôtellerie tourisme formation raha hoe hiditra étoile ianao zany dia tsy possible eto amintsika fa tsy maintsy any ivelany kanefany ny zandriko rehetrarehetra zao formé tany ivelany daholo dia nagaga hôtellerie tourisme daholo nataonay dia rehefa tonga eto zareo dia mizara ny traikefa misy zodahako izay zao chef étoilé izy any Mandarin Oriental any Genève dia rehefa tonga eto izy dia tena mampianatra hoe ohatra zao fanaovana zao mba ahafahanao zany hoe misy norme arahana
ny fanaovana sakafo misy an'izay norme zay zany fa ianao zany mety hoe mi-revisiter mety hoe manao amin'ny façon-nao fa misy norme hoe rehefa ohatra ianao ka anao misao dia zao avy tsy maintsy misy ao rehefa anao an'izao ianao dia misy an'izao avy fa ny resaka sakafo indrindra hitako tao ao indrindra tao aorianan'ny Covid dia lasa be dia be ny olona very asa dia lasa mirona ny anatin'ny resaka fanaovana sakafo izay ataoko hoe fianarana ve ny fiainana fa be dia be ny tsy voafehy ao anatin'ilay izy ataoko hoe tsy sakafo rery fa be dia be mihitsy ny zavatra illicite nisy ministra zay ny tena zay fa somary nahatezitra le izy hoe zay mahay manendy atody dia lasa manokatra restaurant asa indray hoe nakatrikefa mihitsy ianao tena andramanao ny tena mampalahelo anatin'ilay izy dia manadrak'andrana daholo ny olona dia avy eo tsy fatiantoka amin'ny be dia be dia izay ny tenenako hoe sensible be le tontolon'ny sakafo rehefa ohatry ny ahoana zany ianao no afaka mandrara eo amin'ny sehatry ny sakafo zay raha ny avia mesa manokana raha ny zavatra hitako aloha ny resaka fandraharana ratsakafo dia matetika hito misy olona manam-bola be dia tsy hita izay anaovana volany dia manakarama chef cuisinier izy dia manokatra restaurant zay aloha zany ny hitako hatreto fa le tena passionné ohatranay misy ihany fa matetika tsy mazoto manokatra restaurant fa aleony kokoa ohatra hoe lasa mampianatra lasa manao service traiteur lasa na miondrana ny ivelany satria ny monde restauration izay nazako ary somary ohatran'ny malahelo kely mahita an'le monde sasany zany satria ianao manao recrutement manao entretien ohatran'izany sady be asa be le izy nefa kely karama dia gaga be mihitsy hoe mpanasa vilia amin'izao mbola misy mikarama 120 000 ariary any anaty restaurant ny akabiazany tsy déclaré dia tsisy te halala an'izany resaka SMIC sy ny ohatran'izany fa amin'izao koa ny toetrantsika malagasy hoe rehefa tsy mety aminao dia miala ianao dia soloina raha pitsanao dia fahitana solona dia lasa vadika exploitation ana olombelona le izy dia izay mahatonga ana hoe tena sarotra fa ny tena tsara indrindra aloha dia ohatran'ny anay dia atao entreprise familiale dia mba samy miinvestir ao daholo ny fianakaviana na ataoko hoe tsara bola tsara matériel fa raha ohatra zao ianao mahay manao gâteau za mahay manao lasopy tsy misy manana fahaizana manao décoration fahaizana an'izao fahaizana marketing natambatra izany rehetrarehetra izany dia afaka dia manao ana mihitsy izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny fianakaviana zay raha le entre anay tsy mampanina anay mihitsy fa raha le fianakaviana tena fadio mampiasa havana mampiasa namana tena fadio satria mifototra any aminao foana ireny zavatra ireny fa ohatranay zao zay zao tsy basé amin'ny vola ny fiainanay tediavinay io fa tsy basé amin'ny vola ny fiainanay efa niteneniko anao teo aloha teo zay zao tsy mety mandova zay tsy andova dia hoe fa maninona ka efa hitanay loatra nefa ran'ny fiarahamonina miady lova sy miady ohatran' izany teo aloha teo ny ray aman-dreny ry dadabe sy ry bebe tsy mifandevy maty ny fanapozina hoe lova resaka lova fanao totondro mihitsy fa hoe lova iza ny andova zao iza ny zao ohatran'ny tsy tianay izany zavatra izany dia efa anisany nahazo somary efa nahazo vava momba izany mihitsy ary n'izay hoe ianona tsy mandova satria izao ameo fananako fa zanaka ihany mboety anenareo sady tsy afaka entina milevina angely trano tsy afaka atao fangaron-daoka angely tany dia afaka vidiny anay izay ohatra izany na fitezanay zanakay arany hoe tezana olom-banona olona ho tafita fa tsy olona hitavandra lova rehefa misy ny vola dia miara hoe miarafaly zahay succès rehefa tsisy ny vola dia mifanampy izay ianona aloha manana olana zao dia mifanampy tsy hoe tsy naveriny ianona volako ianona ny trosa tary ianona zao ianona mitsoka volany ianona tsisy an'izany anay satria izay tsy basé amin'izany ny fiainanay dia mety dia izay
fa ny olo-kafa kosa aloha non zay zao efa ela be tsy nampindram-bola olona zany tsony autant le faire tsy aloha nampina ny efa manodidina anao manatsara sy manasoa anao. Ao anatin'izay resaka momba ny mamanareo tsika teo, c'est une grande dame, mety ho vitany meza ve ny any vitany? Raha ho comparena ny parcours dia tsy mbola manana an'izay traikefa izay aho. Raha amin'izao aloha tena teneniko fa tena tsy vitako satria izy hoe vao niteraka anahy izy à l'âge de 26 ans efa nanana orinasa izy. Marina fa za 19 ans efa nanana ny orinasako fa ny anazy tena hoe natsangany rery tena hoe tena rezy ny fahaizana minégocier amin'olona rehetrarehetra, ny fahaizana miresaka amin'olona rehetrarehetra. Zany hoe mbola sarotsarotra aloha satria raha ny envergure ny orinasany amin'izao mety tsy eny am-paladiany azy koa ny zavatra vitako kanefa tanjona izy dia fitaratra izy ary mbola miteny foana izy za mbola tsy hanao maty mihitsy aloha raha tsy sura fa vitanareo ny andimby an'ity toerako ity fa raha mbola tsy vitanareo izay dia ho viravirain'ny olona fotsiny ny fananako izy. Dia eo ianao miezaka dia miezaka manatratra an'ilay tanjona. Tsara ary ve moa tsy hoe andimby azy sy oatra noho ny vitany fa izay no teneniko hoe ny contexte tamin'ny 30 taona lasa tsy mitovy amin'ny contexte iainantsika amin'izao intsony dia mbola mila misadapte ianao, mila milomano ianao na ara-piarahamonina na ara-politika na dia ohatran'izay. Tsy haiko aloha raha marina ity fa ny anisan'ny antony nampahatonga ny Hitler tsy niteraka tamin'izany hono zany ohatran'izay mihitsy hoe ny zanak'olona efa enjana be zany na ozy izy enjana be na farak'izay tena tsisy ilaivana azy dia anisan'ny tahotra an'izay tamin'izay. Dia ny tiako antaniana par rapport an'izay teniko izay zany hoe tsy intimidant ve le manana reny aenjana be ohatr'izay sa vao maika raha mampirisika anao? Amiko tokony tsy intimidant zany zavatra zany fa challenge zany zavatra zany. Et de toute façon raha ataontsika hoe samy manana ny hanitra ho azy ve? Raha ohatra manko misy indray no mikompare hoe zanak'anina lasa any andafy, zanak'anina lasa minisitra, ary anina lasa zao dia misy dia mamaly foana fa zareo angamba isa manana maha izy anahy koa nge ça dans le monde où je suis. Zay ilay teneniko hoe samy manana ny hanitra ho azy, tsy voatery hoe raha lasa minisitra anina dia tsy maintsy manao minisitra koa zay satria izay ny atao hoe tafita. Fa misy olona nge manao hosodoko izy dia tiany ny ataony dia efa tafita izy amin'izay. Io koa samy manana maridreviny hoe manana firy miliara ny atao hoe tafita. Zay aloha raha resaka miliara mety hoe tsy fampita amin'iza n'iza fa falifaly zay tsy miferinay zay tsy frustre zay dia efa ampy anay zay. Hiverina kely amin'ilay resaka sakafo ampy ve ny akora misy eto Madagasikara? Raha nenay aloha zany ny tena mahafinaritra dia izay foana moa zany ny sady manipinipy torohevitra ihany rehefa hanao zavatra dia manaova zavatra miavaka. Ny eto amintsika manko hoe raha mandeha ohatra ilay épicerie tsy dia feno épicerie isaky ny 10 metatra. Raha misy coiffure dia lasa feno coiffure eran'ny tanàna. Raha misy DJ na azo cachet tsaratsara dia lasa DJ daholo. Mpihira moa zany tsy teneniko fa misy hira iray izay hoe dia mahay mihira dia mihira. Iny tsy edikevitra iny satria araka ilay teneniko teo mozika zavatra ngeza be. Ny resaka sakafo indray ny akora eto amintsika mal exploité. Ny zavatra tokony ho lafo tena tsisy dikany mihitsy eto amintsika. Dia zavatra tokony ho mora izay indray ny lafo be. Ohatran'ny hoe ataontsika hoe ny resaka fruits sy légumes zao any andafy nge reto ka akavitsina mihinana an'ireny zavatra naturel aririnareo eny amin'ny fako ireny. Izay mahalafo be any Azandranotsika rehefa tonga any ivelany. Io langouste io rehefa tonga any Paris 80 € ny kilo an'io. Dia nefa antsika moa zany dia izay tsy tia an'ireny zao ireny atokariana ireny. Dia ohatran'izay ilay izy hoe mal exploité ny akora eto amintsika. Na io cacao io na ny vanille, ny épices ny ohatran'izany. Dia ny resaka talenta koa ary ohatr'izay.
Vao resaka hoe talenta hoe misy olona mahay manao sary sikotra amilay be io ve tsy 3 arivo vidiny io any andafy nefa izy amin'ny millions d'euros, amin'ny millions de dollars. De zay hoe pire de pire zany ve olona tsy nianatra zany. Tena teneniko anareo fa pire ny anisan'ny olona be manam-pahaizana indrindra satria io resaka na io fomba firahana fotsiny ange dia efa nianarany. Io fomba fanoratana io nge efa nianarany, io fampiadiana rima io nge efa nianarany. Fa tsy hoe koa hoe nisy mipotsaka avy any amin'ny kibon-dreniny avany dia tonga dia efa way Beyoncé iny. Dia ohatran'izay le izy hoe tsy mila valorisena ny zavatra tsy valorisé eto amintsika. Inona le mampiavaka anareo anatin'izay hoe mila miavaka izay? Fruits de mer any anay. Dia izay manana usine mpandefa mpanondrana ny Europe. Zany hoe norme européenne koa zany tonga any amin'ny vilianao. Misy chaîne de froid manko tsy azo tapahana manomboka any anaty ranomasina tonga eny amin'ny mpanjifa. Be da be nefa ohatra hoe te hanao restaurant ohatranay ohatra. Dia misy mivarotra ohatra hoe crevette le eny an-tsena le ambony latabatra reny. Dia avy eo marary kibo dia lasa fruits de mer amin'ny mazotsiny. Tena tsy manenjika an'izaniza mihitsy dia tsy ny any mampanailo anahy fotsiny dia secteur illicite eto amintsika tena mbola tena presque majorité ny asa eto amintsika dia tena tsisy manara-dalàna daholo. Dia izahay manara-dalàna indray mameno mibanga ny tsy ara-dalàna dia lasa izay no mizaka ny vokany rehetrarehetra na ara-barotra na resaka hoe hetra na resaka fanjifana. Lasa zay le hoe les classes moyennes zany tena manao an'le mampiodina an'le économie fa ny illicite ny resaka corruption ohatr'izany tena mbola ady tsy ho vita mihitsy io. Inona ny sedra mafy tena tsara honomeza mafy indrindra nandritra ny parcours-nao na teo amin'ny mozika na teo amin'ny sakafo? Ny sedra anisan'ny lalovako hoe tena anisan'ny hoe tena nahasosotra anahy ny gérer anazy dia nefa tsy maintsy dia ny vavan'olona. Za tamin'ny taloha tena tsy sensible akory raha fa tena susceptible. Tena na mbola tsy nanao mozika raha fa natany am-pianarana. Za zany nieritreretra hoe fa inona ratsy nataoko fa tsisy olona tia anahy mihitsy eto ambony tany ity. Tany am-pianarana ianao dia efa tena hoe persécuté-ny ankizy hoe satria ianao miseho zanaka mpanankarena. Satria tamin'izay moa zany nisy nifiko le nisy savaka kely iny dia Tant de bonheur. Dia ratsy tarehy be ndry. Volandry fotsiny itiavan'olona hatramin'izao zany zavatra izany. Hatramin'ny hoe na mba nanana sipa dia tena sisa fa tsy fanenjehana hoe volan'io ihany mividy lehilahy manao an'izao. Dia tamin'ny voalohany tena tsy nazaka. Tena tsy nazaka. Tena nisy fotoana tena lasa dépressive be tena nisy fotoana tena suicidaire mihitsy. Fa ny sedra niainako an'izany. Dia mbola misy miteny anany modomody manao an'izao io fa au fond io ary be kiretaka be. Fa mby ianao aty amin'izao ho paireny eo amasika eo dia ozy fa nareo avy aiza mivoaka ary. Rehefa hitanao hoe quand ça nous atteint plus dia tsy mandaitra aminao daholo izany rehetrarehetra izany. Za zao tsy afaka manakana ny olona tsy hanao an'izany amiko. Tsy afaka manakana ny olona tsy hanao an'izany amin'ny zanako. Fa tezako milay be ny fiarahamonina iainako hoe ny manodidina anahy. Ndao reto tsy hanao olona an'izany. Mankarary fon'olona nge izany. Manimba olona nge izany. Inona ny intérêt anao amin'ny fanaovana an'izany? Nisy tombotsoa anao ve? Dia rehefa tsisy tombotsoa anao dia aza miteny tsy voatery miteny. Izay ilay tereka hoe samy miteny izay tiany fa au fond ianao mahatsapa hoe ohatry ny ahoana ny fiainanao. Inona ny zakanao dia inona ny tsy zakanao. Izay nefa niezaka sy motivation nataonao tamin'ny fiainana. Hitady an'izay fahefana izay ianao ahafahanao mba mi-gérer au moins fiainanao. Hoe mba afaka mba miteny hoe tsy mety amiko ndry fa aleo voaka. Ity misy mpamosavy ataovy ary. Ianona ratsy saina ataovy an'izao. Mba au moins nisy an'izay mba motivation amin'ny fiainanao hoe rehefa mba manana ny placenao ianao amin'ny fiainana mba vitsivitsy kokoa ny olona samanao anao. Fa raha vao ohatra ianao hoe fragile kely malemilemy kely be koretaka eny dia vao may ianao ataon'zareo. Zarany ary hoe olona tafita de moins.
hoe rehefa samy tsy tafita ihany dia ndao samy tsisy tafita izay ny toe-tsaina eto Madagasikara Fampisintona midina. efa ela ela dia sotomina kely alika eny angendry ratsy be ilay perruque ndry izany problème eto amintsika tsy mba misy problème tena problème eto amintsika fa problème tsisy mandeha amin'ny zelo ny problème ilay firenena izay rehefa ne isaka misy problème eto dia na kiraro na akanjo na volo na ny lokony ihany Na poketra. maquillage tsy mba misy mihitsy hoe ilay ihany nanodina vola tasy angeka tokony vola tasy. Bref, tsy miditra amin'izay resaka izay za fa ny namako ny fiainako efa mandeha joli eny dia izay fotsiny teneniko hoe rehefa mafy be ianao dia midona aminao io dia mety very any mihitsy ary an'io karma nge miasa na amin'ny tsara na amin'ny ratsy fa ianao miaina fotsiny dia efa misy izao tontolo izao io mihodina dia samy mahazo ny anjarany ianao rehefa tsara fanahy dia mahazatra tsara rehefa ratsy fanahy ianao dia voahozona ianao ihany manozona amin'ny fiainanao. Eo amin'ny fandrarana indray ary efa nisy perte ve ny ainanareo? Be da be na tsy teny fotsiny aho hoe isaky ny misy politika tsy manjary izay zao rehefa grève tonga dia mikatona daholo. Tamin'ny Covid izao nandritra 2 taona tsisy nisokatra tsy maintsy nandoa ny hofa-trano jirama karamanmpiasa tsy izay tsy ilay olona le hoe andana tonga dia chômage technique ahoana ny ahafahana hoe fianakaviana manjato ny velominao dia tamiko eto dia tsisy manan-kohanina daholo tsy vitanao izany zavatra izany. Izay ny atao hoe leader koa fiainana hoe rehefa mba miara mahomby dia samy mahomby dia rehefa mba misy zavatra hoe mandalo sehatra dia miara misehatra eo ny ahafantarana hoe iza ny tokony iray lalana amiko na iza ny tokony hiala ao anatin'ny ekipa misy anahako fa miperta misy foana isan'andro na nataontsika hoe ny fisolokiana fotsiny ara ny mahazo ny resaka jirama soatran'izany lasa mitady ohatran'ny resaka jirama zao dia tsy maintsy mitady investissement ianao any anaty groupe na panneau solaire na tsy haiko dia lasa raha ohatra hoe nividy télé ana ataontsika hoe 200 000 ariary ianao taloha dia tsy maintsy maka an'ilay télé ana 4 millions d'ariary ianao fa iny mba mahazaka an'ilay jiro manao dia privé arakarak'izay koa avy eo tsy dia afaka manao ianao satria fa efa mividin'ny olona nge tsy mitombo izay ny teneniko hoe contexte tamin'ny taloha izany raha tadidina koa ray aman-drenitsika tamin'ny taloha hoe ohatran'ny heritaona dia efa ohatran'ny nahazo tany daholo navita trano daholo nahazo tomobila daholo amin'izao ianao calcul ianao hoe raha izaho izany karama ataontsika 1 million d'ariary par mois dia amin'ny zafikeliko fafiry aho vao ahazo trano. Raha mahita ny resaka hoe contexte ny hoe dépense isan'andro, ny bazary, ny écolage, ny zao mbola tsy manana droit koa ianao harary, mbola tsy manana droit ianao hoe hisy accident fiainanao hoe vao hitsaky ny tômôbila tery na hiditra tsy manana droit an'izany angentsika gasy raha izao contexte am-piainana izao tsy manana droit satria tena raha mahita ny base fiainantsika rehefa tsy mahavita. Dia manao an'indray ny rentabilité? Rentabilité miankina amin'ny marge. Io izany tsisy olona hiteny anao izany hoe tsy rentable mihitsy ilay manamboatra building fa 5 milliards fotsiny ny azonay. Tsisy olona andeha hiteny anao an'izany mihitsy fa matoa izy mbola manao an'io matoa ny restaurant mbola nisokatra nandritra 10 taona rentable izany afaka nakatona ohatran'ny zavatra hafa rehetrarehetra io raha ohatra ka tsy rentable fa mijery fotsiny ianao hoe izay ny atao hoe mandraharaha misy ny haute saison, misy ny basse saison, misy ny haut et des bas dans tout ça. Ianao zao dia efa micalcule hoe raha maka crevette zao kilao miainga avy any am-potony mety 4% simba amin'iny crabe ohatra alaina velona dia maty tena tsy azo andrahoana intsony mihitsy manafatra koa crabe maty reto mahafaty satria ny crabe rehefa fantany misy hatra manelingela anazy dia mamorona pozina ao anatiny izy manapotika ny vatany dia misy an'ilay crabe le motraka ohatran'ny lafariny reny izy mamono tena ny crabe dia ny crabe tsy mamono tena rery fa raha hoe raisy biky izy nisy iray maty dia miteny ny namany koa izy hoe ndao ho faty daholo dia ao anatin'izay ny calculenao maka marge na hoe zao pourcent ny perte zao pourcent izany moa mbola resaka calcul be
fa ohatrohatr'izay hoe maka marche ianao dia maka rentabilité anao ianao miezaka ianao hoe rehefa tsy ampy anahy ity tsena iray ity dia inona indray ary ny afaka hanampiana anazy izay ilay hoe maninona ny olona mahavita vadin'asa miketriketrika be da be io tena na mbola hoe teny hoe ianao manana voatabia ve ianao mba hamidy koa ary dia mba hangalako tombony ohatrao dia mba iny tombony iny ahodinao farany ianao mahavita amin'ny taonina mahavita manondrana ianao mahavita ohatra izany fa matetika ilay olona te hanan-karena tampoka dia tsy miezaka fa misy an'ilay hoe ianona nahazo papa saosy dia mba hitady papa saosy koa ianona nahazo mama saosy dia nandeha tany Dubai dia mila mitady izany koa dia iny ilay lasa mifamosavosavy eo. Ny sasany dia hoe ianona hanapoaka carrière ry dia ndao fa mila an'izao million dia zao miezaka ny tena tsirairay ihany ny zavatra ny hita amin'ny masonao ihany ny afaka avadika vola fa tsy zavatra tsy hita amin'ny masonao. Dia eo amin'ny pourcentage ny bénéfice matetika moa izany ny andalana ny olona izany sakafo izany 100% foana dia mitombina ve izay? Marge alainao 100%. Marge alainao 100%. Fa bénéfice-nao tsy ho 100% mihitsy. Satria raha ohatra ianao izany ataontsika hoe varotra composé ianao ohatra hoe 1 alina no mahazo karenanao eo dia ozy izy ianao hoe lafiko 2 alina io dia mety efa tonga ilay 2 alina fa nasiso daholo ilay izy dia ahoana iny dia tsy maintsy ariana iny dia manao vaovao indray dia ohatra izay ilay izy hoe tsy hoe kajy akandrina be ohatra izany ilay izy fa mila mijery mety misy ohatra hoe izay mahatonga ilay misy olona ilay miteny hoe fa ilay composé izany tokony memora raha ohatra ka tsy asiana lasary ohatra dia nefany ny ovy mety lafolafo kokoa noho ny karaoty dia mifameno ilay izy mampatonga an'ilay vidiny iny dia raha ohatra ianao izany ka ozy izy ianao hoe ny anahy crevette fotsiny dia nefa mba misy an'ilay lasary kely mba eo akaikiny dia ohatra izay ny atao hoe rentabilité hoe ato misy lafolafo dia ato misy moramora dia mifameno ilay izy. Dia mety ohatrin'ny isam-bolana eo no azon'ny restaurant anankiray bénéfice? Bénéfice sarotra no miteny satria ny vola mihodina fa miankina amin'ny standing ny restaurant fa misy manao restaurant manao chiffre d'affaires na 200 millions d'ariary par mois. 200 millions d'ariary par mois? Tsy teny hoe ny anay izany satria tsy ny anay izany fa misy manao an'izany. Ny zavatra ataontsika eto manko matetika amin'ny tena tsy manambany ary tsy manaratsy fa be da be ny zavatra kitoto sy petatoko fa rehefa tena discipliné ao anatin'ny asa atao na tsy sakafo fotsiny arany tena rentabilité tena ambony dia ambony amin'ny zavatra atao mba hialana amin'ilay hoe nangidy sira be ilay izao dia averina ariana aloha dia averina manta be ilay izao dia averin'ny client dia soloina nanisy lalina izay ilay tena hoe discipline. Rehefa nanana mésaventure tamina client ve nareo enjana be mihitsy? Be da be izany zavatra izany satria ohatranazy izao ilay miteny hoe ohatra izao hoe misy olona misotro toaka nefa mihinana zavatra bazina ronono ohatra hoe mihinana gratin izy nitarena hoe marary kibo izy dia ianao moa izany mandray ny part de responsabilité foana kosa izay sady ny anay misy assurance ny restaurant fa misy indray kosa nefa tena hoe misy fa soa ihany fa tsy be da be raha mba tsy tenenako hoe mi-exagéré ny sasany dia misoloky ny sasany izay ilay tenenako teo misy tena manao hoe alako bika tsy tiako tarehy misy tena miteny aminay mihitsy fa ny sakafo teo aminay dia manao intoxication dia any amin'ny hôpitaly dia tohanareo daholo frais zao rehefa nojerena ny caméra de surveillance tsy naka sakafo teo aminay akory zareo satria anaty food court ianao misy box be da be fa hoe dia rehefa tena nijerena tamin'izay fanadihadiana izay angamba anisan'ny tena faran'izay nampikiropaka sy nakivy an'andrindra rehefa natao ny fanadihadiana ka box rehetrarehetra teo amin'ilay food court nataony an'izany daholo nangalany vola mba tsy hanala baraka an'ilay enseigne izany dia manome vola ilay olona dia kely izy fisolokiana dia izany rehetrarehetra izany mila gérena daholo fa izany hoe tsy kifa mila manao zavatra tsara. Raha ohatra hoe ny fahitan'ny mezan'ny tontolo ny fandraharana ara-mozika inona no tokony ho fanatsarana atao amin'ny lafin'ny mozika dia indrindra koa amin'ny ara-tsakafo? Ny ara-mozika moa izany dia arak'ilay niteneniko teo mijanona ho secteur informel mozika hatreto
dia nefa raha hiditra ao anatin'ny secteur formel dia tsy misy afa-tsy fanjakana ny afaka mandray an-tanana an'izay raha tsy hoe misy orinasa hoe tena maison de production ngeza be hoe tena atao manara-dalàna lasa mivadika asa mihitsy ny mozika dia rehefa miasa ianao dia manana ataoko hoe ny stade ve filaza izany hoe carte professionnelle ma artiste anao mandohetra ianao fa en échange kosa ianao protéger ny assurance ianao raha sendra misy ny marary misy ny tsy voalony cachet sotra izany afaka mametraka koa ianao hoe misy fikambanan'ny mozika anankiray ohatran'izany ohatran'ny jereo samihafa ngeza ohatra mpivarotra lasantsy fa mitovy ny prix zareo izany hoe ao anaty mozika koa ianao afaka manao hoe reto na malaza ihany na rehefa misy maka dia zao ny barème na cachet izay zavatra izay manko mampiady be ao anaty mozika ao hoe rianina mandeha foana na le ohatran'ny anaty hoe rianina mandeha foana na 10 alina dia rianina tsy mandeha raha tsy 5 millions d'ariary dia lasa rianina foana lasa fa rianina tsy laza dia lasa monde cruel be daholo le iainana satria misy mitrisy ao anatin'le monde satria be da be nge zao nefa tsy talenta intsony resahana fa hoe izay malaza izay mahitahita izay manamanana sipa zao dia izay napitehany zao dia mampanaely kely le monde eto amintsika fa izany moa le hoe il faut de tout pour faire un monde dia misy ny tsara dia misy ny ratsy ny ara-tsakafo indray ny afaka hanatsarana dia mianatra foana na tsy ara-tsakafo ary fa ny asa atao rehetra afaka ianarana be da be nge formation ary tsy lafo ny formation eto Madagasikara indrindrindrindra tsy voatery hoe tonga dia hoe za indray tonga dia tsy professeur an'izao tsy dokotera raha tsy any Harvard no mivoaka tsy voatery fa tomboka amin'ny zavatra kelikely izay takatra ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreny ary hitako avantage be an'ny ankizy any ivelany dia sady mianatra zareo miasa misy manko le hoe alternance izany hoe ny orinasa iasanao no mandoa ny écolagenao any am-pianarana dia amin'izay ianao afaka sady miasa mianatra hosolo karama izany dia ry zareo dia amin'izay zany mba tsy ray aman-dreny foana ny vesarana hoe ka izay mahantra dia rianina mpanankarena dia satria rianina mpanankarena dia tafita fa izay ny fahaizana misy foana iny indray aloha tena tsy adikevitra iny fa io samy manana ny fahaizany sy ny takatry ny ati-dohany io samy manana azy fa raha mba nisy an'izay système izay teto amintsika hoe ahoana raha mba au lieu de andeha hizarazara bourse amin'ny fanjakana maninona ohatra raha manao prêt sur étude ohatra ny fanjakana mba izany ny trosana hoe rehefa miasa ianao dia mamerina an'ilay vola nitrosainao fa ny ato amintsika manko priorité mihitsy les bases ny base nge dia fianarana dia ny lalana dia ny jiro sy rano izay ny base ny ambiny nge fidiny vitanao foana io rehefa misy an'izay dia raha misy ankizy atao tsy voatery ankizy afaka olon-dehibe koa te hihiry izy dia inona no sosokevitra omenomezahana azy mba hatafavoaka fa le tafavoaka nge afaka tafavoaka ianao afaka zarainao ny talentanao dia hitan'ny olona iny foana fahaizanao fa raha hoe tena te halaza hoe forcena be dia maty rakazy ihany maty rakazy alefa eraky ny télé dia alefa eraky ny Facebook dia atao amin'ny TikTok dia atao amin'ny YouTube dia boostena dia asiana manao challenge dia manakarama influenceur mihirahira an'ilay izy na ratsy ary ilay izy dia sura fa malaza foana iny koa fanontaniako anankiray mihitsy amin'ny sehatra ny hira ary mihina fa betsaka ny tsy mahafantatra an'iny rehefa mandefa ny hiranao ny radio anankiray na ny télé anankiray ve dia ianao no mandoha vola sa izy no mandoha any aminao izy mandoha any amin'ny omda droit d'auteur tsinona samihafa makany amin'ny omda zany fa ianao mandoha fa le matrakazy zany ianao mihitsy hoe le faute hirako ty efa samy manana ny tarifany daholo ny télé sy ny radio rehetrarehetra dia terena hoe nohon'ny olona eo zany le izy amin'ny fotoan'iny forcena raha vao tsy forcena dia tsy rarahin'olona na tsara be ohatry ny ahoana ary monde mozika manko somary monde adaladala zay satria monde be revy izy io
dia mila misafidy tsara hoe iza ny olona rahana dia aiza ny ametrahana ay tsy maintsy misy zany koa io zany hoe tsy maintsy misy tsy afaka mandeha solo be eny zany izy io afaka ianao fa raha ianao izay no teneniko hoe misy karazany nge fiarahamonina dia rehefa miditra ao anatiny ianao dia misy fiarahamonina koa ao dia misy ny tsara dia misy ny ratsy dia ny ankabeazany io nefa ny tontolo mozika dia tontolo fety dia ny tontolo fety dia ny tontolo zava-mahadomelina mba tsy tontolo peuvent de disa izay aloha tsy fantatra mety tsisy manana fahefana amin'izany angamba dia mba tsy be Irlande fa mety hoe sans le vouloir ianao a manao contrat tampoka amin'olona tokony tsy hanaovanao contrat ohatra mety tafiditra amina monde tokony tsy nidiranao tokony tsy nandramanao akory ary ianao ohatra compliqué fa izay ny teneniko hoe tsy mozika irery fa izany hoe mozika aloha izany ny anisan'ny mora tena mampilisatra satria tontolo fetiny ao fetiny ao dia olona mirevy daholo ny ao dia araka ianao misafidy hoe inona ilay revy tiako. Surtout dia revy évangélique zany atao ny évangélique tsy fantatro le monde aloha sarotra ny teny an'le monde amin'iny satria samy mbola manana finoany koa ao anatin'iny. Raha misy olona indray te hiditra amin'ny fandraharana ara-tsakafo dia inona indray no torohevitra mesa? Mila mianatra dia maka traikefa izay ao zao tena miezaka mampiditra stagiaire foana izay mba te hizara traikefa hoe rehefa mba manao zavatra reto na dia atao gratuit ary tsy mampaninona fa mba aza manao totoa hoe tena hoe mila tandremana be fa tena faran'izay saro-padiny sy ny resaka sakafo ny resaka fandraisana olona tena izay foana ny teneniko hoe raha nanaoko totoana io tena efa ela tsy nisy an'izany mandasiafody izany intsony Ny sakafo ve rehefa hoe tsara ny ataonao dia tonga foana ny olona n'aiza n'aiza toerana misy samy safidy toerana ao anaty stratégie ana implantation ana restaurant koa ve ny hoe ery ananina ohatra ny metimety kokoa ery feno mpiasa birao ery izao raha ny contexte dia arakaraka concept hoentinao anatin'ilay izy raha ny contexte il y a 10 ans passé dia nataonao nantelakelatrano be jereva nge fa il y a 10 ans passé nge tena mitsofotsofika be daholo ny espace hoe tena ary amin'ny 20 kilomètre miala Antananarivo ary dia tonga ny olona amin'izao tena raha mijery ny rentabilité ianao tena samy hafa be ny monde tamin'izany sy ny amin'izao ary ianao amoron-dalana mbola tsy sura hoe andevy ety satria miaina fa efa mividin'ny olona araka ilay teneniko teo hoe raha mikarama izy ve 500 000 ariary anana an'ilay vidy sakafonao isan'andro isaky ny atoandro ve izy anana moyen ve izy hitondrana fianakaviany iray manontolo hiditra restaurant isaky ny farany herinandro anana moyen ve zareo anaovana piscine isaky ny lahady ohatry ny tamin'ny taloha izay ny teneniko hoe somary sarotra ilay izy ny implantation fotsiny arakarana raha akaiky birao zao dia inona ny tokony ataoko baseiko plat du jour izany ilay izy manao style cantine zany s'adapte zany raha ohatra hoe ary amin'ny plage indray dia manao style tsakitsaky indray grillade party ohatrohatr'izay ny le concept izay le expérience alaina fa raha ohatra ianao ohatra hoe ary anatin'ny tena bâtiment be ana call center ary ianao no tena nisy grillade party dia le mpiasa ary tsy manana afa-tsy 15 minutes ana pause dia nefa ny brochettenao mbola tsy masaka dia tsy mety le conception an'ilay izy. Manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia indray manahoana ny sakafo sy ny teknôlôjia na miresaka famoronana io na miresaka vente hoe en ligne sy ny sisa mila misadapte fa le problème antsika tsy mahazo ny dikan'le vente en ligne le vente en ligne nge normalement misy les sociétés misy existence physique fa misy plateforme anaovan'ny vente en ligne dia manara-dalàna ihany izy fa tsika manko dikan'le vente en ligne hoe le mahandro composé ao an-trano mahandro lasopy dia amidy koa amin'ny Facebook dia izay le vente en ligne tsy izay ny conception ilay izy ny tena marina fa izany hoe le outil tsy mbola malaza be eto amintsika le resaka ohatra hoe application na sakafo misy angeny ohatra hoe ghost restaurant any an-dafy izao ohatra hoe olona manao ao an-trano izy fa izy tsy manana local fa izy manana ny stade izy une fois ianao mi-existe
ao anaty monde fandrarana dia miditra ao anaty secteur formel ianao. Izay mahatonga ny ekônomia antsika ambany be satria informel daholo fa raha tena hoe niditra tao anatiny hoe ara-dalàna daholo ny rehetrarehetra nataoko hoe ina re nampivarotra voanjo sy nampivarotra kafe ny amoron-dalana arany reny ilay atao hoe street food dia miditra ao anatin'ny ara-dalàna tena minoana nareo fa tena mandroso be Madagasikara. Mandroso noho izao moa izany fa izany hoe izaho aloha tsara ny manofinofy dia aleo izaho nofinofy fa tsy maninona. Aiza hoe izay hoe mandroso be izay Madagasikara? Amin'ny izaho hoe rehefa ohatry ny ahoana? Rehefa ohatry ny ahoana? Rehefa tsisy mipipi intsony aty anelakelan-trano. Rehefa izay ilay teneniko satria na iza hitondra eo na iza hitondra eo rehefa tsika mihitsy rehefa ilay toe-tsaina. Ilay toe-tsaina mihitsy ny amboarina mihitsy aloha satria raha vao mbola hoe imenimenina be eto nareo ary izao, nianina ary izao. Nianina ary mipipi tetsy fa maninona izany tsy mahazo mipipi etsy. Rianina ary manao izao fa maninona izay tsy mahazo manao izao. Dia rehefa mbola misy an'izay dia rehefa mbola tsy ho sarotiny amin'ny tany tsika dia tsy mandroso izany io. Fa rehefa hoe sarotiny hoe mba au moins kosa reto mba misy fenitra hananganana trano ohatra dia mba tsara tarehy ilay lalana. Dia rehefa tsy taninao io dia azo hanamboarana eo. Dia rehefa izao hoe eto ihany ny azo hivarotana dia mba eo. Mbola sarotra be fa mino fa indray andro any tsika hofidiany Amerikana dia lasa Amerikana daholo tsika. Dia lasa ny R&B sy ny dia lasa vao maintsy ny mankaty indray Beyoncé. Tato ho ato ohatrany tsy dia hita loatra me izaho amin'ny sehatry mozika. Ny raha vaovao mivoaka sy ny sisa izany tsy dia nisy. Fa inona no anton'izay? Tantara lava be. Izay ilay niteneniko teo hoe mila hay ny asiana ny tongotra dia somary anatina disadisa kely amina resaka droit d'auteur izany izay amin'izao. Satria nisy fotoana niditra tanaty resaka hoe manager dia avy eo nefa tsy nanaja an'ilay fifanarahana ilay manager dia niala tamin'iny dia nefa ny projet efa be da be vita dia mbola niady an'iny hoe aniza ilay hira ohatrohatr'izay ilay izy. Mbola ho avy foana fa zavatra hitako hoe en tant que mpandraraha zany dia aleo mijanona autoprod rehefa hainao migerer ny carrière-nao dia juste mandamina kely an'izay satria lasa mifampidipiditra be hoe na ny hirako anahy ary lasa tsy anahy dia ilay hira tokony ho anahy dia ho alàna aminahy dia ohatrohatr'izay izany ilay izy. Izay no nampahatonga ny lehibe ny calme kely aloha mba sady makabahana kely koa tao anatin'ilay izy fa tsy hoe nijanona akory. Ny talenta tsy afaka hajanona izany dia ny talenta tsy afaka hamena olon-kafa. Manao ahoana ny fomba figeren'ny mezany ao an-trano, ny zanaka, ny vie de famille et travail? Izay angamba nitovizanay tamamanay satria ohatrohatr'izay ilay nitezana anay hoe atao indépendant daholo. Ao aminay zany tsisy hoe dépendance affective be fa nianatra mandeha irery daholo. Dia izany hoe izay koa no niezahana mafy hoe mba ahafahanao ohatra hoe mba manana mpanampy ianao an-trano, mba manana olona migerer ianao any am-piasana ohatran'izay. Dia manokana fotoana izany ianao hoe ho an'ny zanakao isan-kerinandro na tsy isan-kerinandro ary rehefa iny loha tsy maintsy misy foana fa tsy bazena be amin'ilay présence ilay hoe izaho kosa ny tranoko mampalahelo fa tsy maintsy mijanona ato mandritra ny herinandro na hoe nareo koa tsy hita mihitsy fa tsy maintsy miaraka foana tsika isaky ny mihetsika any amin'izay aleha rehetrarehetra tsy izay ilay izy. Dia fomba figerena fotsiny izany hoe arak'izay tratra izay afaka izay maximum afaka iarahana atao dia atao. Dia lasa tsy nisy ho azy izay olana noteneninao izay. Eto amin'ny ohatra misy fanontaniana petraka amin'ny vahiny foana izay hoe raha ohatra ianao ka miverina ohatra tampoka rapitso dia ahoana ny ataonao? Izay aloha voalohany hikarana indray hoe ahoana ny ataonao hikarana indray dia manaraka hoe mbola hisafidy an'io lalanao io ihany ve ianao sa hisafidy lalakafa mihitsy? Afaka misafidy an'ilay papasaosy ve? Maina miandry aotra. Satria ao anaty monde ataoko hoe business
tena tsy indray mandeha tsy indroy ianao miaina an'izany ao anatin'ny ataoko hoe ao anatin'ny taona fa misy taona ianao tena hoe to dia perte dia eto izay ilay hoe miainga amin'ny tsy misy hono e fa za tsy miteny hoe mivavaha na hoe mindana mandeha mandro amin'ny rano mandeha na ohatran'izany fa rehefa zatra manao ny tsara ianao dia misy masoandro mihiratra foana eo dia io masoandro mihiratra io tsy natao amin'ny mpanan-karena sy ny multimilliardaire rery fa natao an'olona rehetrarehetra io fa asakasaka ao izay hijanona ao anaty maizinao fa mijery ny hazavana ianao dia maka ny anjara fanany ianao dia izay raha afaka atao tsiny ve dia afaka misafidy hoe tsy teraka teto aho tena zay kosa efa verina moyen mihitsy efa moyen ohatra multimilliardaire any Dubai laingako izany fa raha ny parcours ny ainako ohatran'izao tena mahafiera anahy hoe tsisy olona miteny anahy amin'ity androandroany ity hoe tsy tonga ohatran'io raha tsy za misy olona ny eto amintsika manko be dia be ny olona ratsy fanahy tsy nihinan-kanina io raha tsy za io ary quatre Michel Terry no nitsipolona ohatr'izao fa za tena tsisy je ne dois rien à personne à moi-même za rery ihany raha misy ny olona ho blameko dia za hoe ndry kosa natory maraina tamin'iny nefa nitokony naka 5 milliards tary anana ohatra dia fautiko izany tsy fautin'iza n'iza dia raha nisy zavatra tsara vitako indray hoe tsika nanao guichet fermé tary nahazo contrat na 500 personnes tary na izao tary dia izay ny anahy fiertéako du coup zany tsisy dépendance amin'olona mihitsy aho hoe Andriamanitra raha sara an'ity vadiko ity zany dia tsy manan-kohana intsony za dia tsy malofa trano dia ahoana ny écolage ny ankizy dia ahoana ny zao dia lasa miverina mandeha bus zany za rehefa nitaingina 4x4 teo non izay tiako tenenina hoe iny lalako iny ihany dia amin'izay milay rehefa milay izy manko dia ho anao fa tsy hoe ho an'olona ny anaovanao zavatra milay sy hoe manao mody tsara fanahy satria ohatra hoe satria ry ampiditra ny zanako hianatra any andafy dia hanao tsara fanahy non rehefa mérité ny respect rehefa mérité ny fanajana sy ny ohatran'izany dia mendrika ny tsirairay izany dia izay ary meza hoe fananao politika tsy mahay satria za tena olona sincère be dia rehefa ke tsy mahazo manao sincère dia nanantena be mihitsy ihany izy fotoana tena tsy politika ary nataoko fa ilay midimiditra anatin'ilay omdaty dia tena nanantena be mihitsy hoe tena hiainao anay tanora tokoa zareo dia tena izy fiovana tokoa dia tena efa nentanina daholo ny ankizy tonga tao amin'izay ohatra tena tsisy ilavana anahy mihitsy kely ary fa izay atao zareo ihany no atao zareo dia izay tia zareo ihany dia teo izany dia hoe fa ahoana ilay tsy haiko tsy hainay dia nefa ny zavatra ataony zareo mitohy foana ihany fa après dia tsy mahay dia lasa marary fo dia tsy tiako ilay izy satria za tena olona fo dia tsy mahay politika fa ny ataoko fotsiny izany hoe manao izay hisondrotana foana amin'ny fiainana dia indray andro any zavatra ampianariko an'izay olona mitady ihany koa aza misolelaka aza mitady fa alao tedavina dia rehefa inona ianao no tedavina rehefa manana maizy ianao dia mitady ianao daholo izao tontolo izao fa tsy hoe ianao ny andeha hoe apetrao aloha ilay mahaizy anao apetrao ilay mahaizy ianao dia misokatra ho anao ny lalana rehetrarehetra fa rehefa mbola tsy lehinao ilay tedavina dia mbola tsy ampy izay ilay traikefa. Misy fotoana ve nareo meza manaiky fiara-miasa ohatra hoe amin'ny fahita lavitra le resaka échange de service reny dia intéressant ve izy ireny miankina amin'ny conceptana marketing tiana hoentina moa izany ireny zavatra ireny raha ohatra ka hoe misy ao anaty plan marketing anay ohatra nandefa spot amin'ny télé na hiakatra plateau na hipoitra télé dia ilainay ilay izy hoe mba hialana amin'ilay mandoha vola be amin'ny télé koa satria somary lafolafo ny kohana pub amin'ny anao manjery ny resaka échange nefany arakaraka ny lazany iny koa zany aloha zany ohatra ilay teneniko hoe ilay artiste misy malaza dia misy tsy malaza sy ohatra izany dia ohatra izay koa ny fahita lavitra hoe ny visibilité anay ve
atteindre olona le ciblenay. Dia ao anatin'izay dia le izy koa misy fotoana raha manao hetsika zao zay a dia au lieu de andoha vola any amin'ilay télé le mpikarakara dia aty aminay izy mandoha vola dia le change-anay no ampiasaina. Izany hoe gagnant-gagnant daholo foana izany ny olona ao anatin'ilay izy. Fa ny matetika fotsiny misy ny exploitation atao. Izay no teneniko hoe misy excès foana ireny zavatra ireny. Dia ireny moa izany efa lesonao amin'ny fiainana dia rehefa mety aminao ilay izy dia ataonao dia rehefa tsy mety aminao dia tsy mety aminao. Fa raha ohatra mandra-sifody manokana en scène efa somary lehibe dia efa manana ny condition izy ao anatin'izay a. Dia izay mahatonga anay hoe mba misafidy ny hiaraha miasa zany. Izay ilay teneniko rehefa manana maha-izy anao ianao a dia mba hainao indray mametraka ny condition anao. Le nampihira ve nampivoatra ny mandra-sifody sa mandra-sifody nampivoatra ny mpihira sa tsy misy ifandraisany mihitsy ireo? Plutôt le mpihira nampivoatra ny manda satria marketing vita ho azy. Lasa mivadika hoe aka artiste anao pub ary ve ho atao konenitena ve tsy atao dia lasa mivadika hoe lasa nisy branche marketing ho azy le restaurant dia nilaza ny atsy mifameno amin'ny lazany atsy a dia hatreto aloha mety foana. Ohatran'ny ahoana ny fahitan'ny Meza en tant que mpihira sy mandra-sifody dans 10 ans? Mandra-sifody angambany a dans 10 ans any efa lavitra be zany, efa manan-janaka kely be da be mandra-sifody amin'izany. Fa ny tena tanjonay dia ny élargir mandra-sifody hors Madagascar. Izany hoe efa misy projet kely a ny mandra-sifody Maurice a, ny mandra-sifody Paris a. Dia aleo tsy miteny betsaka fa aleo rehefa mipoitra an'izy izay ianareo fa manao ay izay indray ity ramatoa sy ny challenge ary amin'ny fiainana. Neny Meza indray a vu que à l'international ilay izy dia manantena zavatra plus à l'international zany que local. Ny zavatra anisan'ny nofinofiko a dia nitondra avo ny feo an'i Madagasikara eran'izao tontolo izao. Satria ohatran'ny hoe mampalahelo kely tsika fa tsika ohatran'ny hoe pays restreint zany. Ohatran'ny hoe imaginez hoe na te handefa vola any an-dafy ary ianao dia tsisy an'izany. Tsisy système an'izany satria tsy haiko hoe fa maninona fa tsisy an'izany. Hoe raha te hijery ohatra inona moa ilay chaîne amin'ny télé ireny hoe raha te hijery an'ity ianao dia ny eto amintsika ihany no tsisy an'ilay izy fa ny any amin'ny pays rehetrarehetra efa misy. Dia izay ilay hoe mila mametraka amin'ny maha-izy anazy Madagasikara dia hita an'izao tontolo izao azy. Ka rehefa tsika ary no tsy fanohana izany dia lasa tsy manohana koa ny olona. Eto amin'ny fandarana ohatra manana droit an-tany fanontaniana ny mpandray ny vahiny. Afaka momba ny ohatra, afaka momba ny vahiny fotsiny. Izay fanontaniana. Mitondra positivité taminareo ve ny fisiko androany sa ohatran'ny hoe vao maina mendrofendro be an'ilay firenena sa satria ny point de vue ako manko tsy mitovy amin'ny point de vue an'olona rehetrarehetra. Dia za koa nefa rehefa miteny tsy hoe mahay miteny be dia indraindray misy mandray atendro ilay izy dia za tena somary manao second degré zay rehefa miteny. Dia mino aho fa mitondra zavatra rivotra hafa mihitsy satria ilay fandaharanareo tsy ohatran'ny fandaharana rehetrarehetra hoe entan'ny olona mandeha amin'ny Colisée amin'ny lundi de Pâques fa hoe fandaharana somary intellectuel kokoa. Dia izay ilay hoe mino aho fa mitondra an'izay rivotra somary vaovao kely fa fomba fijery kely a toe-tsaina kely tsy mitovy amin'ny rehetra izay. Alohan'ny andraisana vahiny izay matoa izay zany ny antso aloha zany voalohany indrindra. Fantatray fa manana hozaraina aloha ilay vahiny. Manana hozaraina betsaka. Dia mampanaraka anahy koa zao a, manaraka anao ao amin'ny réseaux sociaux a, efa tsy zoviana aminazy izay tempérament anao izay. Dia tsy hoe ho choqué zany na ohatran'izay. Dia efa fantatro hoe olona mahitsy ianao a, olona
araka ny fanteneniko tamin'ny introduction tamin'ny voalohany teo hoe olona mafy saina, zay zany ny fahitako foana. Iny zany tiako anontaniana foana mihitsy ary moa zany efa nahazo betsaka mihitsy androany hoe avaiza no hisintomanao an'le herin-tsaina. Satria raha ny zavatra hitako araka ny resakitsika teo tsisy buzz mody. Tsisy mihitsy zany le fanontaniana hoe mody nanao an'izao raha ny amiko manokana zany. De mitondra tsy fantatro ny olona mpijery any an-trano any hoe mety hoe zareo ve hoe ohatran'ny tsisy herina, fa raha amiko manokana mitondra betsaka ny atao hoe ny fomba fiatrehana situation anankiray vehivavy mafy saina, vehivavy mijoro amin'ny heviny manana ny olazainy koa dia izay zavatra izay anisan'ny tiana ho ampitaina koa eto amin'ny ohatra. Ny vahiny teo alohanao mametraka fanontaniana ho anao dia ianao koa rehefa avy afaka mametraka fanontaniana ho an'ny vahiny manaraka. Ny fanontanian'ny vahiny teo alohanao avy amin'ny professeur Nantenana Rabetokotany hoe inona ny torohevitra omenao ny tanora malagasy mba ho tia fianarana ary ilofo amin'izany. Ny torohevitra dia tiako hamena an'ireo olon-dehibe aloha hoe asio valeur ny olona nianatra. Fa raha ireo ankizy nahita fianarana ireo no mikarama lafo noho ny mpanao TikTok ohatra fotsiny, tena ho lasa lavitra ireo tanora ireo. Lasa le vola eto amintsika ve lasa azoazo fahatany, hitahita fahatany. Dia izay no tiako tenenina hoe ameo lanjany ny ankizy mianatra, ameo lanjany na vao any amin'ny abd na any amin'ny karabola, ameo lanjany. Aza forcena fotsiny ry zareo hoe tsy maintsy mahay, tsy maintsy afaka baka, tsy maintsy izao, tsy maintsy izao. Samy amin'ny rythme ny ankizy, samy hafa daholo fa omeo lanjany ireo ankizy mianatra. Dia ataovy ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, bagage foana ny fianarana. Tsy voatery hoe manana diplôma be dia be ianao, tsy voatery hoe tena anona be, hoe tsy zakan'ny fahefa-mividy, tsy zakan'ny sainao, misy zakan'ny sainao foana ao fa tediavo ny lalànao dia ho mazoto. Ohatran'ilay teneniko foana, asa ataoko izao tsy mampiferinana anahy, ny asa ataoko tiako. Ka na mbola tsy hatoro mandritra ny herinandro ary anahy fa hihira foana na hanao sakafo foana, hanao mozika foana dia tsy miferinana, dia zavatra tiana atao. Dia fanontanianao indray raha ho an'ny invité manaraka, vahiny manaraka izay mbola tsy fantatrao hoe iza, fa apetrao fotsiny izay fanontaniana manitikitika anao. Soratana aloha dia rehefa avy manoratra mihitsy vao vakiana. Inona ny toe-tsaina tokony hananan'ny olona iray atao hoe tafita? Rehefa inona izany olona natao hoe tafita? Misy hafatra tiany mezaha ve ampita ho an'ireo mpiaino fandaharana ohatra androany? Nandritra izay fotoana izay ngamba dia hafatra foana no nampitako tsy dia manana hafatra loatra aho fa maromaro ny fandaharana manome sehatra ny olona rehetra tahaka ny anareo. Satria matetika dia zavatra ennuyeux be foana ny amin'itony fandaharana itony tsy mahazo sehatra ny tanora, tsy mahazo sehatra ny mpanakanto, fa miankina amin'ny préjugé an'olona foana matetika ny fandaharan'ny vahiny. Satria na ny fahitalavitra anisan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara ary dia satria izy mitady mpijery dia lasa diso safidy foana amin'ny olona atao vahiny ao anaty fandaharana dia maromaro ny ohatranareo. Dia misaotra betsaka amin'ny mezaha mamerina fisaorana nanaiky ny vahiny teto aminay androany. Iny ary dia mametraka ny mandram-pionana indray eto amin'ny fandaharana. Ouch!